Ngarajoelona raha tena tia firenena ty anao sotra mba raha tena tianao maro Madagasikara raha mba nisy ihany koa fitiavan'ny malagasy anao tsy vitanao sasa izy ty mametsaha-pialany anao mametsaha-pialany anao marina fa goka ny kitapobolam-panjakana marina tsy mora am'izay olona hitondra eo zay olona hisolo anao ny anarina nyty firenena zay nipotenao ty fa au moins ny sauvean'ny Madagasikara ianao raha mametra-pialana mandrakana metsahanao pialana dia mba aza manapa-kevitra intsony ianao araho fotsiny raha-panorena zay fanapaha-kevitrinao rehetra ataon'ireo olona manodidina anao reo aleloha namotika an'ity firenena ity laky ny arivo mamotika firenena eo vola tokony ampiasaina amin'ny zavatra hafa alefanao amin'ny zavatra tsy productif ohatrany io ka aoka re tompoko mba tonga afasaina ngairajoe ny anomboantsika azy angamba ny zavatra mitranga raha politika ny akon'ny faran'ny herinandro ny akon'ny ny herinandro manontolo iny zany isan'ny hoe nisongadina aloha ny tsingeritaona na antoky ray ohatra dia tsy amin'ny macrobioririca tany fianaratsotany ihany koa nafapana ny famorim-bahoaka tamin'ny endriny maro samihafa atao anatin'ny 3 andro mihitsy dia zay ilay isan'ny hoe zavatra nitranga zany aloha tany fianaratsotany sady mifandraiky amin'ny raharaha-pirenena miverina indray ilay karazana rehefa nangingina izy ty teo aloha teo lay hoe mikasaka mieritreritra anova lalam-panorenana ve miketrika 3e mandat efa resaka na teo ary betsaka ny antoko politika betsaka ampanao politika hoe tsy azo ekena ntsony mbola mieritreritra anao sorona firenena ve fa ny tany fianaratsolo zany dia nandeha ny kabary rehefa voavahoaka sa hoe fangariko lay fihetsepo sy ny sanatry ny vava hoe fisolelahana ara-politika ka inona ikipina lay resaka hoe lalàna satria nisy solombavam-bahoaka zany olom-boafity tany fianaratsony farany herinaritra teo ny resaka hoe miantso ny filoham-pirenena andry ny Irena Rajoelina mba irotsaka ho fidiana afany telony indray amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka ty mbola vao misasaka ny tom-piasana dia efa misy miantso sady hoe alefaso ny 3e mandat dia nilesana moa zany hoe lesana lay tena ve hoe samety ao santora miantso anao io ny vahoaka ny fianaratsoa andre matofoloha anao tom-piasana fatelo dia ohatrany hoe mampanongo tena ihany satria raha olom-boafidy olona mpahay lalàna mpanao lalàna moa zany ao anatin'ny androm-panjakana teny miera-pirenena no miteny an'izany dia manamafy an'ilay hoe ny karazana tsy kombakomba politika ny fisolelahana ny fifampiarovana amin'ny ratsy ve no misongadina ny baiko politika ka inina ikipina ny lalàna satria raha ny andinin'ny fahadimy zany any ao amin'ny lalam-panorenana dia milaza hoe tao-piasana iray monja ihany azo avaozana indra mandeha zany hoe tao-piasana roa no azon'ny filoha anankiray atao tao-piasana roa mifanesy raha ohatra hoe misy olo-kafa dia miverina mirotsaka tsy olana ny amin'izay fa ty zany ohatrany hoe hafahafa ka sanatreny ny vava lay sary politika mitranga ve reny hoe raha mampatsiahy zany tsika tany amin'ny 9 taona lasa 7 dia niditra tamin'ny ramandrika afaty olona ny kararana dia sanatreny vava hoe mbola izay lay sary politika tianao averina amin'ity fifaranany tom-piasana manaraka ity hoe mbola tsy hiala raha tsy ramandrika fa mbola hiketrika na anao katsikatsy politika samihafa entina hifikirana amin'ilay seza raha ny tom-piasana zany efa Andriamatoa Rajoelina aloha efa nitantana dedeza mita 5 taona voafidy indra mandeha tamin'ny 24 hatramin'ny 13 dia io mbola tafaveriny eo indray dia mbola iampy-mandat anankiray zany hoe raha tambatra zany raha sanatry ny vava ho tonga amin'izay dia 20 taona 15 taona latsaka zay no lasa ny vita asa hoe manahoana ny vokatra fa raha ny sary mitranga rehetrarehetra hoe mikasika ny fitantanan'Andriamatoa Rajoelina aloha tsy resaka hoe fankahalana na tsy fitiavana fa tena negatifa na miiba hoy ny vazaha mena ny tondro samihafa ary zala miloko mena avokoa aloha zany zavatra hita aloha hatreto ary ngamba na nirongo politika zay
fa na amin'ny lafiny sosial moa ny hitanay satria zay ty amin'ny tanàna mijery fa tena anisan'ny mangidy. Misy micro-trottoir mbola tsy navoaka mihitsy moa ao fa anisan'ny lasa ohatra ny teniteny tsy fiteny mihitsy raha fa ahoana tondrany ty ahoana isa zany troisième mandat zany aloha de ohatra misy fianovoaka maro fa ny aty amin'ny lafiny sosialy koa tokony Valimandana anisan'ny hoe misaka nijery any ena ohatra ny Mahibe tandroka ao anatin'izay resaka hoe fitondrany zay 12 taona lasaka ozy ianao zay ka raha mbola hiampy ndray 10 taona manaraka sanatry ny vava zava-toza de valibotana moa zany maly te afaka maly tery Macron de tsy azo ekena tsony efa somary natsepany tany teo hoe tsy anaky an'izany tsony ny vahoaka ka de tsika koa moa ny malagasy sanatry ny vava ve fa natokana ho maharimpery na hoe fa mananeritreritra ny fitondrana kely iny ninona natao andreo de manaiky rembenana hatrany satria ny lalàna ihany koa moa mandeha ny katsikajy maro samihafa amin'ny filalaovana andreo androm-panjakana reny resantsika teo solombavam-bahoaka hoe tsy de misy fisaraha-pahefana fa zay alatsaka ao de ohatrany hoe fa firesantsika foana moa hoe boîte aux lettres zany hoe boîte aux lettres rehefa arotsaka ao de laniny avokoa tsy misy fijerena hoe manao ahoana ny tombontsom-bahoaka sy ny sisa ny ACC ohatra ny zay arotsaka ohatra ny mandeha ho azy tsy de tena hoe misy zavatra be na misy hoe endrika fandikana lalam-panorenana sy ny sisa mandeha ho azy kasa hoe inona ny fomba entina ihany koa miatrika an'izany ho an'ny olom-pirenena sy ho an'ny atoko-panohatra satria efa betsaka ihany koa ny kabary politika natao teto hoe tsy ekena tsony tsy manaiky an'izany fa ny zavatra mitranga ve de mandeha ho azy ihany tsy misy sakana asa hoe efa voarefy ihany koa ve ny fanoherana eo anatrehan'izay fa raha mijery zany tsika hoe ny fiainam-pirenena ny tondro ohatra ny hoe fivoaran'ny maha-olona Madagasikara na amin'ny laharana fa 370 amin'ny firenena 170 zany hoe tsika manakaiky ny rambony hatrany de ny anatin'ny hoe tondro eran-tany mikasika ny hoe anohanana na ny indice mondial de la faim ohatra de isany hoe fa 420 amin'ny 720 tsika zany hoe ao anatin'ny telo farany zany ny vokatra zany ny zava-misy eto amin'ny firenena de manahirana ihany de misy ihany koa moa zany tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena sady mitsambikina kely tsika mikasika ny momba Madagasikara ho an'ny 424 satria de tsika zany de mbola voasokajy ao anatin'ilay firenena hoe tena mbola ambany be ny toekarena sy ny tany fidiram-bola ny zany lay hoe revesina amin'ny arikarena fahobeisam-batan'olona te Madagasikara raha ny nilaisana tamin'ny 424 zany hoe zay firenena tao anatin'ny hoe mbola ambany 530 $, ny arikarena fahobeisam-batan'olona de mbola voasokajy zany ho an'ny taona 424 de hoe mbola fadiran'ovana sy ambany be sy tsy afaka tena hoe mivoatra ao anatin'izay de Madagasikara treto mbola eo amin'ny $500 lay marité farany ambany hoe androna nefa 530 zany hoe mbola atsasaka lay marité farany ambany lay zavatra mitranga fa tsika ny tokony Valimandana sy ny mpiano na de eo zany fahantrana tsika sambatra sambatra manamarika an'izany ny fetifety isan-karazany ny jirojiro sy ny fanoretamaso rehetra fa ny kibo aloha de anisan'ny hoe jaly tany jaly fa tsika sambatra ny mariky izay zao tenenao ny resaka arikarena fa na ny resaka fampianarana ihany koa iny iny efa mandeha efa tsy takona fenina aloha zany ny fampianarana era tany amin'ny taona 726 zany hoe 30 isan-jato ny isany firenena voasokajy tao anatin'izay fidiram-bola ambany zay efa nidina 12 isan-jato izy taty amin'ny 424 fa Madagasikara mbola ao anatin'ilay rambony hatrany de raha ohatra zany hoe mampitany ireo firenena aty Afrika aty amin'ny ranomasina indiana manodidina antsika zany reo nosy manodidina ka mba ao anatin'ny COI de isesely le vatafaka raha 570 sy 700 sy 1,4 ataovy nikajikajy am'izany hoe avy firenena amin'ny tsika zany 20 eny sa avy firy de ny atsy amin'ny nosy Maurice 7,500 sy 1,000 tena mbola ambony be noho tsika zany ny Comore zay nolazaina tamin'ny 2024 hoe rehefa tonga eo Andriamatoa Andry Rajoelina mpindrambola tsika de isika no ampindram-bola tsy mila andreo hoe mpamatsy vola mahazatra $1,000 de tsika zany mila mandiny tena hoe
nakaiza sy mamono makaiza marintsika raha ohatra hoe baolina no atao de ohatrany hoe miodikodina eny ambony kianja misy pilalao eny ambony kianja fa tsy fantany aiza izy mamono na aiza zay ilay sary mitranga de ohatrany hoe lolaovana amin'ny teleferika kianja jirojiro afomanga fa mivokatra raha mahita hoe tsy mihiba ary vao maika miemitra andro manalintsika ao anatin'izay ka zany ve mbola hoe ampiana 10 taona manaraka le 2 taona sy tapany ty rehefa hoe rovina vao tapitra ka sary zalahy hoe manahoana izy ty fa zavatra rehefa tsy de matsiro zay ela be voalany raha vao niloka anao tsy matsiro ela be voalany arak'izay hoe mandroso midina ozy de ray aman-dreny hoe pikabarina aman'izay tsika ngery tany mandroso midina ohatran'ny rambon'omby de mbola nampiny an'ity hoe miodina tena n ohatran'ny tandremo gasy zany tsy hita zay marina de anao moa mifilazany toko raha fanomandina hoe mitafo lanitra fozabe mitafo lanitra Madagasikara am'izao am'izao tsika miteny zao fa sasa tsy fantatry ny sasany moa fisiny zany fa tsika zany de manitra fa sambatra mahafinaritra araka io fiteny toko maroara ohatrany saiko mbola miavy alay fiezahana mandiso ny rakipoina ny hoe karazana fomba fandrefesana zany tena tsy te ohatrany hoe terena ety amintsika ny mari-pandrefesana tsy mety amintsika fa Madagasikara sa efa ndresano teo moa hoe sambatra mbola mandroso ny Somalia tsika mandroso ny nisy firenena maromaro nytonon'ny filomo fa tsika jerena sary sy ny zavatra misy tena tsy tafavoakan'ny ala mihitsy satria tena enjana lay sary mitranga de manahirany fa zany efa sary mitranga ara-politika zany no zavatra misy zany ny voizana sanatriny va ohatrany hoe efa manomboka tezaina sy ampidirina ny aparatoky ny malagasy hoe ninonino nataonareo de zay tena atao eo mandeha foana de mandeha reny filalaovana rafitra maro samy hafa reny tsy misy resaka hoe fisaraha-pahefana sy ny sisa intsony de zay lay mila fahatongavatsaina satria ny rehetra no afaka hoe manatsimbadika sy mijery lalaka izorana hoe tena mbola izao ve ny lalana mety sy ekena ho an'ny Madagasikara sa ilaina mamadika petsy apitsika faingo kely ry Sam satria fa ataony zoky be Brito moa zay faingo kely edy tsy vadika kely retsika androany fito jolay zalahy de anisan'ny manomboka androany ny baccalauréat katolika zay anisan'ny hoe irarina soiany keo an'ireo tanora satria raha vao baka ndraisana de efa miditra anatin'ny fahatanorana zany taranja fototra misy arony tena mampiavaka ny fanadinana ho an'ireo katolika zany de misy an'le hoe éducation à la vie et à l'amour de misy any ko le hoe religion miandro kely an'izay zany ny endry zareo raha oharina amin'ny baka général sy technique zany misy kely an'izay ny endry zareo katolika de am'raha nososiny tsara tapitra amin'ny somazy zao moa ny azy amin'ny 1 jolay zany resaka fampianarana moa no nasindresaka kely teo iny fa afaka mitoy antsika ohatrany fa manana rafitra ho azy manokana zareo raha lay sara mitranga mikasika an'io satria nisy ady avy rany momba an'io hoe baka katolika nisy ady hevitra kely ihany manahoanareo manao an'izay fa le zany rafitra sy fomba fiasa eo am'zareo azo manokana le izy fa ny mpianatra eo an'levon'ny katolika manao an'lay baka iraisan'rehetra ihany afiana kely manoa kely an'izay fampianaran'izay hoe raha ny salanisa zany navoakan'ny UNICEF tamin'ny 3 de mihoatra n'ray tapitrisa ny ankizy tsy mandeha sekoly eto amintsika de ny resaka hoe rafim-panabeazana nisy karazana hoe fitsapana tsony hoe pasek tamin'ny 7 de namoaka fa de hoe ny 7 isanjaton'ny mpianatra dia any amin'ny hoe klasy 5 de mbola tsy mahafehy tsara ny fahaizana mamaky teny sy manoratra enjana ane zany zalahy tena resaka recrutement koa tsy andaniny zay ny anatin'ny fampianarana moa zany satria mpampianatra ambany karama tsy voakarakara fa taloha raha hoe nitsongoiny olombolo ny mpampianatra zany zao sanatriny vava ohatrany hoe efa tsongonin'olo tsy haiko tsony ary ny resaka budget-mpanjakana mahakasika fampianarana ary de hitantsika fa nampidinina be zany raha nenitafika indray no nakarina za nampianatra tao anatin'ny taona maromaro misy an'le hoe subvention na privé tatidiko mihitsy subvention na privé zay zany fa ohatrany raha tsy zao efatra arivo sy 2 alina isa-taona zany izy ry analakely reny alaina raha misisiko eto faratrano sy tsy mirana fa anisan'ny tena eo fampitantara daholo ny mpampianatra rehetra ao anatin'izay hoe tsy miankina zay hoe sekoly tsy miankina fa mafy
mafy be le izy satria tena hoe raha ianao teny teo hoe tsogon'olombolo no anana tômobila kely daholo ny mpampianatra taloha tamin'izany fotoana tamin'ny andron'ny premier république tanoany zany am'izao tena ana moto ary am'izao tsisy tsony ny mpampianatra ny SVT sy ny anglais am'izao mandeha tongotra zay mbola nianatra fa iny de mitondra kitay rehefa faran'ny herinandro atolotra ho an'ny mpampianatra fatao zany zany na mbavoatra raha mbola manao an'izany vokatra rehefa latsinainy ohatr'izao ohatr'izany zany marika daholo zany marika zany fa mbola miady mafy ary mbola sarosarotra moa ny jerevany tsy hay hoe ahoana ny fomba ahoana le fitendry zalahy hoe tsy mafiady fa miady mafy tsy mafiady fa ary taloha ny ankizy raha notany ina ny ampianarana hoe ina le asa mba heritretinao atao rehefa lehibe mpampianatra ny maro anisa fa am'izao angamba efa tsisy tianao an'izany tso satria tena efa pitehan'le fanjakana mihitsy le resaka fampianarana am'izao efa bizina ny akabesan'ny tanora ary tena mandiniky anao fa raha voividy telefôny ianao de any amina tanora no ahitanao zavatra tsara ay bandy mbola segonda tsy hoe ratsy tsy hoe ratsy le izy fa le tontolo le hoe hoavin'le tanora zany somary hitanao ihany hoe tsy mifikitra am'le fampianarana satria raha taloha zao de hoe ny fianarana no lova tsara indrindra lova tsara zao zany efa mibizina zalahy satria tena ampianarana ray aman-dreny mihitsy ao anatin'le fiserasirana no araka faingo kely de toezatsika zavatra hafandrara nitoy an'lay raharaha fanapozinana fahapozinana zavatra mitranga manerana ny nosy izany hoe fanapa-kevitra zany vavao ihany koa songadana tamin'ny faran'ny herinandro teo ny fahatratrarana menaka hatrany amin'ny 2.70 sy 100 tavoangy tany Antsirabe tany tamina tsy manina tononona satria fa ofisialy molona izy tranombarotra lehibe antsoina hoe super maxi satria nisy an'ilay anankiray zany nitondra fantsoana hoe tsy anay fa mety diso tsipely eo na salan'izany de zay lay zavatra mitranga de mianaka mampidi-doza zay fa nisy ny karazany hoe fitsiriana nataony sapandrara zany nijery an'izay lafiny hoe ara-tsakafo zay de ny ministeran'ny indostrie sy ny varotra ary ny fanjifana moa zany nanao an'ilay karazana hoe mitatitra ofisialy vokatra ofisialy mikasika an'iny hoe misy an'izay mianaka izay ka ny fanontaniana mipetraka eo anatrehan'izy ireny de hoe iza ny tompony antoka tao anatiny tena hivoaka marina ve manahoana ny fomba nidirany teto maninona ny tany amin'ny 320 volana jona zany no nisy hoe karazana fakana fiteliana taty amin'ny 30 jona vo nivoaka le izy tsy nisy hoe tena karazana fanambarana ofisialy sy fampahafantarana ny vahoaka hoe misy menaka tahaka an'izao tsy tokony mbola tsy faina aloha raha tsy misy tatitra sy fanamariana ofisialy fa efa taty aoriana zany zay vao hoe io fa tsy 5 jolay sa 4 jolay ry zalany nahita an'iny nefa tary amin'ny 13 jolay zany no efa nisy zavatra mampiay ka zay lay fanontaniana petraka tena voary sy mahavita mia ny resaka varitra sy fanjifana ve ny tompona ndraiky tara-panjakana voary ve ny hainy malagasy eo anatrehany hoe entana sy zavatra akora samihafa mety mampidi-doza fa nitranga tahaka ny tolona zany de manamafy hoe sy mampiseho fa de hoe betsaka reo zavatra sy akora sy sakafo mety teraka zava-doza miparitaka eto Madagasikara satria raha ty menaka ty zany de hoe soratra amin'ny teny arabo tsy fantatra mazava hoe rovina ny ovina na mikarana azy sy ny hoe voalaza 420 volana fa ny antsipriany zany io mbola adevitra be sy miela fijerena ny resaka hoe eto amintsika ny fidiran'entana vahiny sy ny fenitra mikasika an'ireny ny soratra indrindrindrindra satria sarotra zany raha hoe ho antsika malagasy ny hoe io fa misy vokatra anankiray de tsy teny-tsailo vakinana eo de ahoana ny fomba anjifana zany kanefa ny zavatra hita sy tsapa hoe reny zavatra reny ohatrany hoe indraindray inena aparitaka amin'ny vidiny mora tsy haiko nareo raha mahatsikaritra raha ohatra hoe chocolat fotsiny fa misy eny antsena eny rehefa akaikikaiky lany daty na efa lany daty mihitsy ary sanatreany vava de misy mivarotra mora eny fa tsisy manara-maso an'izany de ny ankizy kely manana 200 efa mahazo chocolat ngezangeza de sanatreny vava hoe marary sy voany reny de ahoana fa lay saromitranga zany betsaka ny ohatrany hoe fitavozavozana manakity ny androany zao lay resaka poizina hoe nalefa nakany andafy manaky tamin'ny 7-20 volana jona ny filoham-pirenena nresaka an'iny fa tsika androany efa fa 7 volana jolay tena mbola tsisy tatitra
de io tony menaka miparitako tony ve sanatriny vava ohatra no nitarika ny loza za inona marina tao anatin'izay ka zay le hoe fitantanana firenena arak'ilay teny vahiny hoe mijery lavitra hoe gouverner c'est prévoir arak'ilay teny galenie satria tsika ohatrany eto foana de mety kodinety de tsy rehefa misy zavatra mitranga zay vao hoe mandray andraiky trano mandeha ny fanadihadiana lazainy fa misokatra fa tsy mety mikatona izy lay mpiantso atsika zay de ohatrany hoe lasa hoe sokatra indray le satria mitsaikitsaikitry tadidiko sara mihitsy tokony falamanana nisy andreny resaka hoe dahalo reny de taorianany fahafatesana olona sy dorotrana sotrany zay vao nidina ny mpitana filaminana zany tao anatin'izay nisy any kio ny resaka hoe fianarana sisa raha zay vao nandeha ny mpitondra fanjakana fisana zao hoe nisy an'le sanatry zany misy any tary resaka fanapozinana io vao mandray ndraiky ndray le izy anisan'ny marika any kio fa zay tokony falamanana ijereva sy tarafana ny hoe tena fahantrany lay firenena satria tena marina zany zao na ny fety natao teo azy tokony zany zavatra zany zany tokony efa hoe mesura na zavatra efa ndraisy raha tao alohan'ny fety fa tena lasa ohatrany hoe sady marary mahamenatra ohatrany vahekandrana mahita lizy hoe nisy ny izy mahita le voavoanana hoe nisy tratra tary de nidorana de ohatrany hoe mampititeka ve zany le izy sa tsy hitanao tsony zany zay atao mahavahoaka malagasy any hoe maninona zany zay vao nisy an'izany any olona efa notaniana mipetraka ary ny faharoa ahoana zany le olona efa tratra an'izay zay efa nanjifa ihany kio tsy andraisana tsakila zay ko mbola fa notaniana mipetraka ho an'ny tsirairay avy satria zay rehetra atsofoka anaty tenda zany zao de mampanontany tena toa sao de mba ty le andro farana zay moa ary lisy tena misy fiatraikany be any anatin'ny fiarina satria ny mpahandro sakafo zany zao ohatra traiteur reny de somary miena ny tsena miena ny hoe fakany olona satria tena mailo ny mailo ny mpanjifa hoe so sanatreny vavany am'ireny zay koa ny mampirisika amin'ny lafiny anankiray hoe ireny karazana hoe fivarotana hanomasaka reny mila manaraka ny fientra sy ny sisa satria betsaka ihany koa ny fitarainana hoe misy ohatrany ataoko fahazasy ty misy lalitra le kompozianareo misy lalitra le lasopy tsy ao anaty vitrine lalova mivovoka tena lay aretina am'izao miparitaka be ka zay lay ilaina fahamailona satria raha ny sary mitranga zany am'izao de hoe samy miaro ny rambony tsy ho tapaka raha ny adihatra fanjakany ianao na iadihatra ny ministera mivarotra na ramaso hoe misy an'reny inspecteur mba mitetitetsena indraindray reny Madagasikara mitadasika ihany misy raha-pahefana motsy de misy de misy hira tsaroako zay ry izy roalahy hoe hira mpanakanto malaza be anankiray izy ty hoe vonoina ho faty tsy mety maty azera amin'ny tany tsy mety vaky tena ohatran'izany tsika malagasy satria zay rehetrarehetra tao de mampitebiteby sotrany hoe sao de tia ny farany mandeha ny an-dalana ianao ny tsy fandriam-palemana etsy ankilany ny ao an-trano ndray mba hisakafo ianao mba hoe ty zany mba fiadanana mba misakafo zany